dia mpifaliana sy ampitiavana hatrany hatrandray no anororako ny arahabo mba hampireretsoa ho antsika mianakavitsy akanavaka manaraka hatrany ny afatra ifampahirezantsika eto amin'ny MCTV iaranao amin'ny tenako pasteur Tojo Ranaivagomanana manasanao mpitiavana enoy hatrany farany ny afatra ary inoy amin'ny fonao rehetra ihany koa raha mety ihany koa dia zarao amin'ireo namantsika rehetra izay misehatra eto anivon'ny réseaux sociaux zany mba hitondra fiainam-bavao satria fiainam-bavao moa loha hevitra zao fandarana iaranao amin'ny tenako izao androany dia hitotsika makasika ny vavaka ao amin'ny fo satria ny tena fiainam-bavao dia miainga amin'ilay fo vavao no men'Andriamanitra antsika fa anjarako sy anjaranao kosa no mitandrina amin'ny fotsika hoy ny afatra farany iarahantsika hoe omeko fo vaovao ianareo izy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia manome antsika ilay fo vaovao fa anjaranao kosa no mitandrina mitahirana ilay fo vaovao no men'Andriamanitra satria fragile na mora andairan-javatra loatra io fotsika io raha vao tsy mitandrina kanefa ny fotsika no ivon'ny fiainantsika ny fotsika no moteur mampiodina ny fiainantsika ary fomba fiteniko foana dia zao izay tsara fo dia tsara fiainana raha vao ratsy fo zany ny olona kiray dia lasa ratsy ny fiainana lasa tsy afaka mizoira fiainana mahafinaritra izy miaraka amin'Andriamanitra fa mety alahelo lava mety fangidina lava misy ihany koa karazana olona ohatrany hoe manompo an'Andriamanitra nefa mbola misy valifaty any anaty any mbola misy fangidina any androany ho tanteran'Andriamanitra aminao miteny hoe omeny fo vaovao ianao fa tandremo ny fonao ivavakitsika ray tsara indrindro misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy nomeno fitokisana indray dia ny rahanao eto amin'izao plateforme izao hitondra ny teninao hosoro ny teny fany masina hitondra fo vaovao anetsika fiainam-bavao ho anisa tokantrano ho anisa ambatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy amen. Oabolana toko faefatra andiny fatelo amby roapolo zao ny fanambaran'ny baiboly tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avao aminozy no iavin'ny aina. Ny baiboly eto no mampitandrina asy ianao tsy pasteur Tojo ny baiboly no mampitandrina tandremo ozy ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana ozy ny olona hoe tandremo ilay moto akao sao dia misy mikitika tandremo ilay hidi-trano amin'ny alina tandremo fa trano voaviny lokona io tandremo fa ao amin'ny orinasa io no miodina ny fiainako be dia be ny zavatra tandreman'ny olona amin'izao fiainana izao be dia be ny zavatra mahasarotiny amin'ny olona amin'izao fiainana izao fa ny baiboly androany dia miteny amiko sy miteny aminao tandremo mihoatra n'izany rehetrarehetra zany ny fonao indray mitandrina loatra ny olona ny amin'ny arabola ny amin'ny fananana fa tsy mitandrina izy ny amin'ny fony ahoana ny tenenana hoe tsy mitandrina ny amin'ny fony ny olona kiray tsy mitandrina izy ny amin'ny zavatra ianony sofiny tsy mitandrina izy ny amin'ny zavatra jeren'ny masony tsy mitandrina izy ny amin'ny zavatra saintsain'ny sainy dia avelany milatsaka ao anatin'ny fony izay 30 centimetatra ao anatiny ao ireo zavatra maro be isan-karazany dia aveo lasa mandoto ny fo aveo lasa manimba ny fo kanefa ny baiboly dia milaza ao amin'ny marika toko fafito andiny faharaiky amby roapolo vakitsika vetivety any ny teny filazantsarany marika toko fafito dia ny andiny ny faharaiky amby roapolo ho ny tenin'Andriamanitra fa avao anatin'ny olona ozy dia avao apony no ivoahan'ny sain-dratsy dia amin'ny fijangajangana alatra vonoan'olona fakambadin'olona fiaremana lolo-po fitaka fijejejona ny maso ratsy ny fitenenany ratsy avinavina fahadalana zany zavatra rehetra zany no mivoaka avao anatin'ny olona ka maloto azy enonao amin'izany fa ay rehefa tsy tandremana ny fotsika dia lasa loharanona fahafatesana loharanona fampitehana loharano vonoan'olona sy ny namana zasy ianao andeha androany andrandra le fo vaovao izay omen'Andriamanitra antsika rehefa mandray an' Jesosy zasy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia tsy fo adaptation ry avako nataony ao anatintsika Jesosy tsy mpanao adaptation hoe tefitefeny fotsiny le fo dia asiny kely sy paradra kely dia manao foitindray atsy amin'ny ilany atsy fo vaovao tsara tare no men'Andriamanitra asy ianao fa anjaranao kosa no mitandrina n'le fotsika aveko le teniny andohana teo tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avao aminy no iavin'ny aina raha vao maheno resaka zany ianao ka mitady animba ny fonao dia idio ny sofinao raha vao misy fetsika mitady andoto anao animba le toe-panaraka an'Andriamanitra fa nga moa tsy maintsy zany ihany ny azo jereny avyleo amin'ny zavatra hafa amin'ny masonao rehefa mandehandehibe ny sainao mitady animba ny fahamasinanao mitady amboly zavatra ratsy anatin'ny fonao fehezo ny sainao fanampy anao ny fany masina
tandremo mifonao fa avao amin'ny aviany aina ivavakantsika. Ray tsara indrindro misaotra sy makasitraka anao aminaran'i Jesosy. Ny amin'ny afatra anentina indray teto amin'ny MCTV. Io manokana ny tsiraray avy Jesosy. Raha misy olona manana ratra anaty ary eti-po, oka ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Oka iongotra ireo valifaty, fangidina, ireo zavatra hafahafa tsy tokony haniry koa ao anatin'ny fonay. Esorao ao zany fa oka ny fitiavana anao reriany sy ny fitiavanao Kristy no tafatoetra ao amponin'ny tsiraray avy. Misaotra fanay masina. Amen. Pasteur Kotojo Kanavakomanana niaraka taminao makasitraka ny MCTV hatrany ny tenako partageuse ho afatra zao mba hanasitrana ny fon'olona maro sy mba hanampy ny olona hitandrina ny fony mihoatra ny zavatra rehetra. Lasanao tsy aresy ny hoavinao. Tahin'Andriamanitra torotompoko.